Misaotra ny tompo fa tafaverina kely tafaverina ety ihany dia zay vao mety mandeha amin'ny page zany le izy a, zay vao hitako hoe mahita anareo a, zay vao afaka miseho connecté aminareo a. Misaotra ny tompo no famindram-pony satria ny tena moa tsy technicien, isaky ny manao zavatra dia misy technicien foana dia satria moa tsika samy mitangorongorona any an-trano any a, tsika samy mitokatokana any an-trano any a. Misaotra ny tompo satria tavaverina somatsara, misaotra ny tompo satria afaka hanomboka indray mandeha tsika, averintsika hatrany voalohany dia hiaraka hitady an'Andriamanitra indray tsika. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy hoe mbola afaka indray miaraka midera an'Andriamanitra miaraka aminareo. Misaotra ny tompo hoe mbola betsaka ny olona miseho connecté, betsaka ny olona no miandry ny fanatrehan'Andriamanitra, manantena amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manantena hiseho connecté amin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Dia rehefa afaka tena hoe mifanena amin'Andriamanitra ny olona, zay no manova ny fon'ny olona, zay no manova ny zavatra rehetra. Rehefa mifanena amin'Andriamanitra ny olona dia tsy vitany hoe ohatran'le nahatongavanao teo no ivoahanao eo, fa misy rehefa jerevanao ny tantaran'i Jakoba dia naseny nandeha mihitsy aloha ny fianakaviany zarainy roa ny kahany, dia naseny nandeha ny fianakaviany dia tena lasa mihitsy aloha izy mitokana izy. Dia tsika moa zany zao samy mitokana tsirairay avy samy any an-tranony any, fa nitokana izy ary tam'le izy nitokana iny dia nisy anjely tonga nanatona anazy dia tena nitolona tanteraka izy. Eo zany le tena misy hoe mifanena amin'Andriamanitra, mifanena amin'Andriamanitra. Ianao rehefa hoe mifanena amin'Andriamanitra ianao, alohan'ny fanenanao amin'ny olona, alohan'ny hahafahanao hoe mijoro eny amin'ny alitara, hahafahanao hoe mitory n'Andriamanitra, hahafahanao hoe hiasa ao an'Andriamanitra tokoa ianao, dia mila mifanena amin'Andriamanitra aloha ianao, mila mifanena amin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa mifanena amin'Andriamanitra ianao dia omeny anarana vaovao raha mandresy. Dikan'izany dia hoe zao mila mandresy aloha tsika, mila mandresy tsika, androany tsika mila mandresy amin'ny toerana misy atsika any. Za vao eo mihitsy ny conseil resy fa zao tafaverina somatsara. Mila mandresy tsika any amin'ny toerana miafina, mila mandresy tsika amin'ny toerana izay hifanenantsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa mandresy tsika dia mivoaka amin'ny anarana vaovao. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia zao miova ny destiné izay tena nomanin'Andriamanitra. Ianao izy ovany anaranao, asiana anarana mipetraka dia izy tsy tsony ny anaranao, fa meny destiné vaovao ianao. Destiné vaovao rehefa miona amin'Andriamanitra ny olona dia mahazo destiné vaovao. Androany zany, androany tena aza avela mihitsy raha tsy mahazo destiné vaovao ianao. Aza avela mihitsy raha tsy mifanena amin'Andriamanitra ianao, angatao ny fanamasina mba hitarika ianao amin'ny zavatra rehetra. Aza avela mihitsy raha tsy miona amin'Andriamanitra ianao, raha tsy mandresy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Rehefa mandresy ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia andresy ianao eo anatrehan'ny olona, andresy ianao amin'ny fanampiasan'Andriamanitra ianao. Ka androany za tsy anahana zany ny zavatra hoe ambony indrindra amin'ny fiainako, fa fanatrehan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra naniraka, Andriamanitra no niantso anareo mba hitangorongorona eran'izao tontolo zao tsika hidera an'Andriamanitra. Andriamanitra no mikasika ny fonareo, ny fanamasina no mikasika ny fonareo amin'izao fotoana ora sy fotoana hitenenako izao mba hiaka ho any amin'Andriamanitra mifanahinareo, hitady an'Andriamanitra mifanahinareo. Ataony fanamasina dia angataony fanamasina dia tonga dia karo ny fonao, dia afaka samy mivavaka tsirairay nareo, afaka miaraka mivavaka nareo mianakavy, afaka miaraka mivavaka nareo hoe androany Jesosy mila mifanena aminao, androany Jesosy mila miaona aminao. Androany Jesosy tsy avelako ianao raha tsy mitahy. Androany Jesosy tsy avelako ianao, tsy avelako
fananao raha tsy mitay ianao androany tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mitany malagasy androany tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mitany fianakaviako androany tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mikasika amin'ny fonay androany Jesosy zay dia manatenanao mitady anao zay androany Jesosy zay dia miandrandra anao tsy avelako ianao Jesosy tsy avelako ianao fanamasina raha tsy mikasika ny olona zay rehetra connecté any ianao androany tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mampiseho ny herinao ianao raha tsy mampiseho ianao Jesosy hoe iza tokoa zany Andriamanitra inona izany iza tokoa zany Andriamanitra tadiavina izany iza tokoa zany Andriamanitra iriny ny fonay izany tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mikasika androany tsy avelako raha tsy feno fananao masina androany Jesosy ampahirezo ny fananao ampahirezo ny fananao fa tonga dia tadiavo Andriamanitra aza mijanona andalana aza miato fa tonga dia manatonana Andriamanitra tadiavo Andriamanitra ambaranay Jesosy tsy manana Andriamanitra hafa zahay fa ianao no Andriamanitra ahy ny Andriamanitra hafa Jesosy mpamitaka ny Andriamanitra hafa Jesosy fanatsizy Andriamanitra tsy izy fa ianao no Andriamanitra Jesosy ianao ny lalana ianao ny fahamarinana ianao ny fiainana raha tsy ataom-poko Jesosy ny fahamarinana androany very raha tsy poko ny fiainanao androany Jesosy very tsy ataom-poko ny lalanao androany Jesosy dia very mila mifanena aminao mila mandresy aminao mila miray aminao ampoa Jesosy androany mba ahafahako mandresy amin'ny fiainako ahafahako miala amin'ny zavatra iainan'ny olona isanandro ahafahako indray miseho amin'izao tontolo izao hoe misy tokoa ane Andriamanitra misy tokoa ane Jesosy androany Jesosy miandrandra anao zay si ananzava maurisi yarivava katraneta iunulla kanwetinyambite itundranetsik makani kivikiv sakaresiano fatuuravanana aminyanaran Jesus yando ifanaik fandraitanana aminyanaran Jesus yando ifanaik ifandraitanana yarahivavakisik simivadikandramanite yarahivavakisik amandrapisukatrini lanita timachutafit rezan anandanitan ankuhunanisi ampunyampana aminiran oh fa ankunasik ampunyampana aminiran sasata timis to I know what all what's not no landa miakata nanyalukin fafate senaza tiasakanan fagagana yes to my plaza if I'm on a kike faza oh yes Famana kak fazavan dawe lava kisi timivadi kandya manite yara lava kisi mandrap sugatini lanita Fatima tafita rezan nanda
nisika ampony ampanay amin'ny raha tsisy ampimana na sarotra milana maso ny fahavalo milatabatra inanana any marina ny famarinana no alalany tondrany hatrany amparany no ny anarany yara ivavakisike tsy mivadikandry amanite yara ivavakisika mandrapisokatrini lanitra tsy manjo tafita reza any andanitra ankohona nisika ampony ampanay amin'ny raha ndawe ankohona nisika ampony ampanay averitsika any yara ivavaka yara ivavakisika tsy mivadika andriamanitra yara ivavakisika mandrapisokatrini lana tsy maso tafita rezany any andanitra ankohona nisika ampony ampanay amin'ny rano ankohona nisika ampony ampanay amin'ny rano tsisy ampimana na sarotrazy milalana imaso ny fahavalo milatabatra inanana ka ny marina ny famarinana no alalany tondrany hatrany amparany no ny anarany yara ivavakisika tsy mivadikandry amanite yara ivavakisika mandrapisokatrini lanite tsy matsy tafita rezany any andanitrany ankohona nisika ampony ampanay amin'ny rano ankohona nisika ampony ampanay amin'ny rano iara ivavaka no fotoana iarahantsika androany satria nyton'io iro io no ifandraisantsika mandida nyton'io iro isaky ny misy zavatra apohitra ny fanamasina ao anatin'le izy dia zay no zaka aminareo miteran'andriamanitra dia mihira ao an'andriamanitra dia ny baiboly milaza hoe mitoetra eo ambonin'ny fideran'andriamanitra ary fantatritsika rehetra zany fa le hira milaza hoe iara ivavaka isika tsy mivadika andriamanitra tsy mivadika andriamanitra iara ivavaka isika mandra-pisokatry ny lanitra mandra-pisokatry ny lanitra tsy haiko mino ve nareo hoe isokatra toy ny lanitra mino ve nareo hoe misy fotoana isokatra ny lanitra misy fotoana ho avotsitry ny lanitra Jesosy Kristy isy fotoana ikika avy any an-danitra ikika izy avy any an-danitra dia hidina andeha ifanena amin'ny olona izay manantena anazy mino ve nareo hoe isokatra ny lanitra za milaza aminareo fa zao
tsy lavitra tsony zany fotoana zany isokatra ny lanitra tokony reniny fonao hoe tokony masaka ao am-ponao hoe tsy ela tsony zany satria isokatra ny lanitra za milaza aminao tsy tokony ho diso fotoana tsony ianao tsy tokony tsony ianao hoe ho lasa varimbarinany amin'izany satria zao isokatra ny lanitra efa ela zay nivavahan'ny mpanompon'Andriamanitra zay efa ela ny zanak'Andriamanitra no nivavaka fa milaza aminao ho avy ny fotoana ary tena fihino zany zavatra lazaiko zany fa ho avy ny fotoana isokatra tokoa ny lanitra tsy ho ela dia isokatra ny lanitra ary hidina Jesosy ary ny fisiny io zavatra io tena zavatra tsy takatry ny saina satria Andriamanitra zavatra ataony tsy takatry ny saina fa misy zavatra ihany azontsika eritretina zany mba ahafahantsika hoe se projeter ao anatin'ilay izy dia hoe tamin'ny Mosesy vita ny fotoana na ty ambony tany azy dia voatery izy na fenin'Andriamanitra ny vatany voatery izy na fenin'Andriamanitra Andriamanitra nandevina azy ty ambony tany misy toerana zany any Israely any nanitrihan'Andriamanitra ny vatany Mosesy satria amin'io fotoana io tena tonga dia niadiny Satana ny vatany Mosesy niadiny Satana nataona hoe tena tiany ho raisina zany amin'izao fotoana zao nareo mety mahita an'ireny statue ivavahan'ny olona amin'izao fotoana zao nareo mety mahita hazo ivavahan'ny olona alainy Satana ny zavatra misy alainy Satana ny olona alainy Satana ny situation mba ahafahany mahazo ny fiainan'ny olona niadiny Satana ny vata Mosesy dia zao niady koa ny anjeren'Andriamanitra nilaza izy hoe que l'Éternel te réprime dia mihitsy hoe an'Andriamanitra ity dia raha ohatra ka hoe ereto hoe raha Mosesy fotsiny no ohatran'izay olona ray zany zay fa eritrereto hoe misy lanitra any ambonin'ny lanitra dia misy lanitra voalohany dia misy lanitra faharoa dia misy lanitra fahatelo dia eo amin'io lanitra faharoa io anjakany devoly anjakany ny herin'ny maizina dia eo amin'io toeran'io nefa rehefa isokatra ny lanitra dia iny ny lalana ahafahantsika makany iny lalana iny no andanantsika makany an-danitra dia eritreretinareo hoe io zany tena lasa surprise io na ho an'ny Satana rehefa tonga fotsiny fotoana dia misokatra ny lanitra dia indray mpimaso ianao dia any dia indray mpimaso ianao dia tsy hita dia indray mpimaso ianao dia hifanatrika amin'Andriamanitra indray mpimaso dia ny olona zay mino an Jesosy Kristy rehetra dia iona any an-danitra indray mpimaso tsy mahita an'Andriamanitra par surprise io ny antony dia hiadiny Satana natatsika ny anao ny anahy ny olona manodidina zay olona azon'ny Satana ho ampiasaina dia hiadiny Satana donc ça va être par surprise tsy maintsy par surprise io fa zao ny zavatra azontsika tazona hoe ndray andro any isokatra ny lanitra ikika Andriamanitra ao anatin'ny trompette de Dieu ao anatin'ny trompetra an'Andriamanitra izy trompetra aneny fa trompetra ohatran'ny hoe Andriamanitra mihitsy no itsoka trompetra ilaza amin'izay olona mananaina rehetra milaza zay olona amin'ny olona ny fanahin'ny olona zay connecté amin'Andriamanitra rehetra dia maneno zay trompetra zay dia tonga dia miona dia tonga dia mikika Andriamanitra mikika Jesosy dia midina izy dia mifanenana amintsika eritrereto ange hoe misokatra tokoa ny lanitra eritrereto ange eritrereto ane hoe iza ny mandeha dia iza ny mandeha eritrereto ange ny ahazon'ny olona grave ingen zavatra hitranga fa efa ela loatra efa ela zay
efa ela zay ny andrasan'i Jesosy hoe ho avy zany fotoana zany. Tsy tsika ihany miandry fa Jesosy miandry. Hiara hivavaka isika. Hiara hivavaka isika mba tsy misy olona ho tavela. Za tena zany rangany mba zavatra mahafinaritra indrindra. Hoe ny malagasy mahalala hoe ho avy ny fotoana dia hisokatra ny lanitra dia hihaona amin'i Jesosy. Ny zava-iriko lehibe indrindra dia anisan'ny hoe tsy misy very ny olona izay mino an'Andriamanitra amin'ny nositsika. Tsy misy very. Raha azo atao raha tena ny olona rehetra, ny malagasy rehetra no voavonjy. Ary tsy izany mieritreritra an'izany fa Jesosy mieritreritra hoe mba tsy hisy very, mba tsy hisy very. Fa androany amintsika dia hifantoka ny amin'ny hoe andaontsika hivavaka. Andaontsika hivavaka fa satria mbola afaka tsika hoe mbola andro ny fanapo zao, mbola tsy naneny ny trompetra, mbola ny moa zany dia misy be da be ny olona manontany hoe aiza ho aiza to zany tsika zao amin'ny fiarahana Andriamanitra, amin'ny fiavian'ny Tompo, misy interprétation be da be momba ny pesy, misy zavatra mifamaofao be da be. Dia za te hampahiranareo hoe tsotra ny zavatra tokony ho fantatritsika. Tsotra. Voalohany indrindra tokony volony. Rehefa maneno io zavatra izay na aiza ianao na aiza, rehefa vonona ianao dia zay tsy misy zavatra afaka an'izay. Voalohany indrindra mila vonitsika. Hiara hivavaka tsika tsy mivadika Andriamanitra. Andriamanitra zany, le Andriamanitra inotsika io tena Andriamanitra hafa, tsy mitovy amin'ny rehetra rehetra io Andriamanitra io. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia ilaza daholo ny zavatra rehetra, na ny teknôlôjia ary ilaza aminao hoe Andriamanitra ny teknôlôjia. Ny vola ilaza aminao hoe Andriamanitra ny vola. Ny mpanompo ny Satana ilaza aminao hoe Satana no Andriamanitra. Be da be ny olona voafitaka no ny fampianaran-diso ilaza aminao hoe ny Andriamanitra no naniraka azy. Amin'izao fotoana izao mila fahazava-tsaina ny olombelona. Dia ny tenenin'i Jesosy dia izy hoe rehefa manomboka hozy izy, rehefa manomboka miseho izay zavatra hozy izy, dia asan-dato ny lohanareo. Il dit redressez-vous et regardez. Redressez-vous. Asan-dato ny lohanareo dia manomboka hoe mitraka zany ny lohan'ny olona. Izy io tsy hoe mitraka zany. Telaza aminareo hoe misy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao eto ambonin'ity tany ity. Ny antony dia tsotra. Manomboka mitraka ny kristianina. Mitraka ny kristianina dia ny fiainan'ny kristianina no manomboka mitraka. Tsy ny sainy fotsiny. Tsy ny sainy fotsiny na ny fony fotsiny. Fa ny fiainan'ny ray manontolo. Ny antony dia izao, Andriamanitra amaly faty Andriamanitra. Ilaza izy hoe za tokoa ny tena Andriamanitra. Atseho izy hoe za no Andriamanitra. Fa vita zay fotoana, vita zay ny fotoana, ho avy ny fotoana, tsy vitany hoe Andriamanitra any amin'izay misy azy antsony izy, fa hiseho izy, ampiseho izy. Ny fomba anaovany azy dia izao. Za ozy izy, raha mitoetra ao amiko nareo, za mitoetra aminareo, raha ataonareo ny sitrapony raiko, hiaraka aminareo mandra-pahatonga ny farany izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny mirakla miseho manerana an'izao tontolo izao. Misy mpaminany be da be atsangan'Andriamanitra dia ny teny mivoaka avy any amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra ambarany mpaminany ety ambonin'ny tany dia manomboka misy zavatra mitrangany amin'ny fiainana tsy hita. Manomboka tsy fantatra hoe inona ny antony fa misy olona fotsiny tonga dia izy io tsy hoe angatana fa izy milaza fotsiny tonga dia hoe afaka manampy anao ve za? Ianao misy olana arabola dia afaka manampy anao. Le olona mi se proposer, izy no inona ny zavatra mitranga. Ny zavatra mitranga dia izao, misy inisiativa
initiativan'Andriamanitra, misy initiativan'Andriamanitra efa niainga. Dia rehefa miainga ny initiativan'Andriamanitra dia manomboka mitraka ny kristianina, manomboka mitraka ny fiainan'ny kristianina. Amin'izao fotoana izao a, ny aizina sy ny fahafatesana dia manerana an'izao tontolo izao. Tsy misy tsony a tany tsy voakasika, tsy misy tsony a tanàna tsy voakasika, tsy misy tsony a olombelona tsy voakasika, tsy misy tsony zany hoe olona amin'izao fotoana izao hoe tsy voakasiky ty resaka ty virus coronavirus ty, Covid-19. Na ny mpanjaka ara voakasika, ny mpitondra fanjakana voakasika, ny miaramila voakasika, ny intellectuel voakasika, ny mpiasa sy ny mpamboly, ny ouvrier voakasika. Tsy misy tsy voakasika. Rehefa mamaky ny Salamo 1:20 nareo fantatrareo hoe Salamo 1:20 ny salamo tondrako ny fiainako. Rehefa mamaky nareo dia hitanareo hoe za mamaky amin'ny teny frantsay dia nareo azonareo jerena amin'ny teny malagasy ny baibolinareo fa efa manerana an'izao tontolo izao ny arato ny satana, manerana an'izao tontolo izao. Efa navotsitra satana ny aratony mba hahafahany managadra an'izao tontolo izao, mba hahafahany mamparary an'izao tontolo izao, mba hahafahany mameno ny helo, satria ny olona ny dia maty ny olona izao fotoana izao, maty ny olona. Ary io asan'ny satana fa tsy tokony adintsika hoe Andriamanitra na manaiky ary izy hoe voakasika ny zanany dia izy no Andriamanitra ambony indrindra, ambony initiativany satana mikasika manipy ny aratony, managadra an'izao tontolo izao, mahatonga an'izao hoe voafatotra, mahatonga an'izao tontolo izao hoe marary. Fa zao ny zavatra mitazoniko mba ahafahako mizara aminareo. Ny olona miasa ao anatin'ny tontolon'ny fampiterahana, ny olona ao anatin'ny tontolon'ny fampiterahana dia mahalala hoe rehefa tonga tokoa ilay zazakely dia maka toerana ilay zaza, maka toerana ilay zaza dia ny lohany efa manomboka mipoitra eo amin'ilay fivaviana zany ahafahany mivoaka avy ao ankiliny reniny. Fantatrareo ny tenin'Andriamanitra, fantatrareo ny tenin'Andriamanitra hoe hoany fa isy zazakely izay saritsary ny fiangonana ho lasa any an-danitra izy, nalaina ho any an-danitra. Ny terme ampiasain'zareo tsy haiko raha fantatrareo, mety be da be aminareo mahalala zany. Ny terme ampiasain'zareo hoe rehefa miantrana eo ilay zazakely, rehefa mipoitra eo zany ilay zazakely efa tonga eo dia hoe couronne ny terme ampiasain'zareo hoe efa misy couronne. Tsara ho fantatritsika zany hoe misy processus, misy fandehan-javatra, tsy azo hiverina intsony, tsy azo hiverina intsony. Io coronavirus dia famantarany io momba ny la fin des temps, famantarany io amin'ny la fin des temps.
Zafady fa somary mikorotana kely. Famantarana io a, ary test fanamby io, fanadinana io a, porofo io a, ho an'ny olona rehetra zay mino sy ho an'ny olona rehetra zay ety amin'ny tany. Famantarana io satria efa midikan'izay zany efa positionné any amintsika milaza hoe mihetsy jaza efa mihetsika ilay zaza de efa tonga eo de efa mipoitra ny couronne. Fantatry ny malagasy hoe mihetsy jaza, rehefa mihetsy jaza de raha vao manomboka io processus io de tsy miverina intsony. Za tsy laza hoe tsy zao ny zavatra hitranga fa ny fantatro de zao. Za tena ahoana re zany je suis certain, fantatro hoe zay le izy hoe efa mipoitra eo lohan'le zazakely, tazana eo ny couronne. Le zazakely lazaina hoe tsika sy ianao zahako, ianao zay natsoina hoe kristiana, ianao zay mino Jesosy Kristy, ianao zay voavozy, ianao zay manana an' Jesosy Kristy eo ho tompo sy mpamonjinao, ianao zay novidiny Jesosy Kristy ny fiainanao teo nahazo fijaliana, nanaiky an'izany ianao ary nilaza an'izany apahabe maso. Ianao io resahako io, ianao no mitondra ny couronne io, ianao io efa positionné io, ianao io le andrasana fotsiny ny fahatonganao. Za tsy laza hoe fotoana zao mbola misy fotoana be da be ny olona manonona isan'andro sy ny sisa ny isan'ny taona, za tsy miditra amin'izany fa zao no lazaiko anao de zao efa positionné io zaza io, ary fantatrao rehefa hoe vaky zany ny ranon-jaza, ny paosiny fitoeran'ny zaza de tsy miverina intsony io, fefa misy processus manomboka. Lazain'ny baiboly amintsika hoe rehefa manomboka zay zavatra zay de tonga de fantatrareo fefa miala any ny fotoana, fantatrareo fefa amelana ny avy, fantatrareo fa fotoanan'Andriamanitra zao, fantatrareo fa nisy tratsehatr'Andriamanitra. Famantarana io amin'ny faran'izao tontolo zao, famantarana tsy milaza akory za hoe amin'ny herinandro ambony faran'izao tontolo zao, tsy izay zavatra lazaiko de zao mila vonina ianao satria mandra-paneniny io trompetra io, mandra-paneniny mandra-pialana io zaza io ho tonga ho alaina ho any an-danitra, satria ezahany sana nge hoe horombahana daholo ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Sarina dragona ny ao anatin'ny baiboly miandro hoe le zazakely zany efa positionné de le sarina dragona miandry izy andrombaka fanahin'ny olona. Betsaka ny olona rombahany satana fotoana zao, betsaka ny olona maty manerana zao tontolo zao. Ny olona maty de rehefa tonga any izy voasamy gaga izy tsika ty. Efa positionné na ny zazakely na ny dragona, positionné. Ny fanahy ny fahafatesana manerana zao tontolo zao. Io na asan'ny satana programme ary io na ny hoe asan'ny Illuminati, io na hoe asan'ny nouvel ordre mondial, io na asan'ny hoe iza ny olona micommande an'io, na iza olona miefitra hoe misitona ny zavatra rehetra, migérer ny zavatra rehetra. Andriamanitra misy, Andriamanitra velona, Andriamanitra izy no ambony ny zavatra rehetra. Na mihevitra ary ny olona hoe misy zavatra
zavatra azo ny atao, mihevitra ry satana hoe misy zavatra azo isotrona ny andrakofany ny fiainan'ny zanak'olombelona. Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, tsy misy afa-tsy izy no Andriamanitra. Ilazan'ireo hoe za narary, za voan'ny Covid-19. Za tena olona miaro tena, za zany tena miaro ny tenako mihitsy rehefa mifampiarahaba dia ohatr'izao ny ataoko amin'ny olona sy ny sisa tany am-piasana sy ny sisa. Fa nisy fotoana tany am-piangonana na le izy. Za tsy namitarika fotoana any am-piangonana, za mifanerasera amin'ny olona any am-piangonana, dia na any am-piangonana ara dia mitraiko foana fa nazo an'le izy. Fa nahary kosa ary ny andro tokony nanaovana concert 7-8 mars, iny mihitsy ny andro narary anahy voalohany. Tena narary, tena teo arina teo io ny fandrinana toriko. Teo tena sabotsy lahady latsinaina na tena KO mihitsy, na tory fotsiny, tena narary be mihitsy. Dia afaka amin'ny andro fahaefatra nanomboka narary be ny lamosina, karazana ohatrany hoe may zany ny vatana, ohatrany hoe may, ohatrany hoe lamosina aloha tena marary, tena marary. Taraina tamin'ny vadiko mihitsy hoe ifindra fandriana satria za zany hetsy izy any ambony any, satria izy narary fa za rery narary. Dia tsy namonina zay fa izy any ambony any dia za ato ambany. Dia namtaona hoe marary, tena marary be ny lamosina, ohatran'ireny voan'ny courbature, ny vatana, ny lohalika, ny sorika, marary daholo, marary ny vatana. Dia za tsy mora marary, za olona narovana Andriamanitra mihitsy amin'ny vatako zany. Za tena fa telaza fotsiny aloha hoe na marary ary vatako, fanahiko, tsy marary fanahiko, za tsy nanaiky. Raha za zany, za tena afaka milaza hoe za tsy narary, fa ny vatako no narary. Ny vatako narary. Dia 4e jour nanomboka misy mangoritsy, manomboka mivoaka zany le tazo. Dia nandritry ny tontolo alina tena tsy natory mihitsy. Isaky ny adiny iray dia mitsangana dia misotro dité dia manao mafana, dia tsy dia tena misy hoe zavatra azo atao tsy inona satria tsy misy fanafody le izy. Ary io zavatra io ny tena mampagravy le izy dia zao, tsy misy fanafody. Chloroquine no resaka be mihitsy mandeha amin'izao fotoana izao, dia betsaka ny olona nampin'ny chloroquine mba ho sitrana. Tena miantra mihitsy zany. Nefa za mametraka fanontaniana nareo hoe maninona ary, maninona ny tseken'ny olona, maninona misy manohatra zany. Tsika malagasy mbola tany amin'ny EPP, tsika basa isan-kerinandro tsika mihinana ny vakina, isan-kerinandro. Mandritra za zany zao efa 12 taona, nandritra an'izay fotoana nakany tany amin'ny EPP zay ahako, tany amin'ny collège, dia nihinana ny vakina foana. Nahoana tsy naninona ahako fa maninona hoe amin'izao fotoana izao zany io molécule io no lasa misy olana be ohatr'izany. Raha zany nareo eritreretina, inona ny antony mampatonga an'izany? Amin'ny andro fahadimy dia ohatrany hoe tonga dia tafatsangana, fa mbola misy symptôme ihany, mbola ohatran'ny karazany voansiry, dia mbola marary ihany ny lamosina, fa efa manomboka afaka mitsangana dia misotro rano. Fa ny tena mahagaga amin'ilay izy dia zao, 3 herinandro any narary, 3 herinandro ahako le symptôme teo foana. Dia mbola voaingana dia nanomboka niezaka ny hira zany. Tonga dia najanona, tsy navita ny hira.
za tena oza hoe ho ampiasaiko mihitsy ty fotoany ity hitadiavako an'Andriamanitra ivavahako de amorikira de anao an'zao fa tena tonga de tsy navita ninina fa KO total. Am'izao fotoana itenenantsika zao misy membre ny ekipa miady mihitsiny, miady amin'ny aretina, membre amin'ny ekipa anay. Zany hoe am'izao fotoana itenenako zao be da be ny olona, mety misy koa ny olona manodidina anareo voakasika am'izao fotoana itenenako zao. Mety misy koa olona fantatrareo voakasika am'izao fotoana itenenako zao. Fa androany te hilaza aminao fa io tsy mandresy ny vatan'olombelona io, tsy mandresy ny vatan'olombelona io raha salama ny vatanao. Raha salama ny vatanao de tsy mandresy ny vatan'olombelona io. Tsy vitan'izay ihany fa iresaka finoana rehefa avy eo, iresaka finoana hoe atraizany andraikitry ny finoana, atraizany ny zavatra vita ny finoana ao ahafahanao hoe ho sitrany ianao ahafahana andrehatra mandray atanana ny fiainanao. Tsy vitany hoe tsy voakasika fotsiny. Zay mampatonga anako nandray an'ity salamy fa 1:20 ty de izy io tena mahagaga fa indraindray ohatra misy contradiction, indraindray ohatra ny hoe misy zavatra mifanohitra zany ao anatin'le izy satria amin'ny voalohany izy milaza hoe Andriamanitra no fiafenako, Andriamanitra no toerana hitoerako, de milaza mihitsy izy hoe izay olona mitoetra amin'Andriamanitra, de zay milaza koa hoe Andriamanitra ny anany hoe aterako, tsy hoe fanafody ny anay ny aterako. Zany akory tsy milaza hoe aza mihinana fanafody fa mihinana fanafody rehefa terena fanafody de mihinana fanafody fa milaza fotsiny hoe ny Andriamanitra ny aterako, Andriamanitra no hianterako. Ny dokotera manampy anahy, ny mpiasan'ny hôpitaly manampy anahy fa Andriamanitra Andriamanitra no mitazona ny aiko, Andriamanitra mitazona ny fofinaiko, Andriamanitra no manisa ny andro hiainako eto ambonin'ny tany, fatany nisany. Ary te hampahiranao hoe tsy misy maharombaka zay ao an-tanan'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy olona hoe zao ny andro no manana Andriamanitra azy ka raha zaka Andriamanitra izy de iny andro iny voan'Andriamanitra iny no tsy maintsy hiainana. Herinandro voasidina fa am'izao fotoana zao zany de efa afaka mihira, mbola misy mikokoka indray fa tsy fa sitrana zatra Andriamanitra manay sitrana ary Andriamanitra manangana, Andriamanitra mpitsangana antsika de hoe nalamin'Andriamanitra mihitsy ny fotoana nahafahako nitsanga mba hahafahako mijoro vavolombelona aminareo ao anatin'izay zavatra miseho rehetra zay, mba hahafahako mampanareo zany hoe tsy noho ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra no antavatra io, tsy noho ny fahafatesan'ny Andriamanitra mampisy ny Covid-19. Mety hoe ary mihitsy ny olona manodidina fa ny antony de momba ny hoe enjeu ny fanahin'ny olona satria fanahin'ny olona tsy betsaka fanahy tsy voavonjy de betsaka ny olona am'izao fotoana zao mirorosaina tsy mbola ndray fanapahan-kevitra ihany ny eo anoloana ny zavatra mitranga zao voatery tsy maintsy mitady Andriamanitra ny olona, voatery tsy maintsy mitady Andriamanitra satria amorona ndrak'izay ny olona, amorona ndray de mitady an'Andriamanitra ny olona. De ny olona rehefa mametraka ny fahatokisana, rehefa fantatry le olona hoe Andriamanitra tokoa nika, Andriamanitra tsy mivadika, Andriamanitra ny tena Andriamanitra miaraka amiko isan'andro, tsy mivadika Andriamanitra. Rehefa fantatry le olona zay de fantany hoe afaka mitoetra ao amin'Andriamanitra izy, afaka miafina ao amin'Andriamanitra izy. Ary Andriamanitra andray an-tanana ny fiainany. Be ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Manao miracle Andriamanitra. Manangana olona Andriamanitra, manangana mpanorona Andriamanitra.
fa manangana misy inisiativa n'Andriamanitra misy manerana an'izao tontolo izao, mampahery ny kristianina. Amin'izao fotoana izao apozonao fa misy fitahiana manokana ho avy amin'ny fiainanao. Tsy ho an'ilay hoe mpitoro fitahiana fotsiny, non, tsy antsontsika izao aza mijery an'izany. Milazao fotsiny aho hoe nanomboka zavatra vaovao Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra tanana fiainany zanany. Zany Andriamanitra fa sitraka. Raha ohatra ianao ka any Madagasikara matahotra noho ity aretiny ity, dia mampahery anao hoe resy ny vatan'Andriamanitra io, resy ny olombelona io, ary resy n'Andriamanitra io. Fa te hanoranao fotsiny rehefa avy eo ahoana ny fomba atao mba hahafahanao mahery, ahoana ny fomba atao fahanao mino ny Andriamanitra, ahoana ny fomba atao mba hahafahana Andriamanitra mandresy an'io aretiny io amin'ny fiainanao. Ny ekipa na Ray Amitolona dia miady ho an'ny malagasy voakasiky ny coronavirus. Mivavaka ny olona, mivavaka ny ekipa. Misy fotoana isan'andro miaro mba hahafahako miseho aminareo, milaza aminareo hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahavonjeo. Alohany isehoko aminareo dia nivavaka izay fotoana lava be, isan'andro mba hahafahana. Mila mandresy amin'Andriamanitra aloha, mila mandresy amin'Andriamanitra izay vao afaka mandresy eo imason'ny olona. Dia hampahery ny olona voakasika. Ninona tahotra na inona asan'ny Satana, inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia fataro fa vita n'Andriamanitra miaro ny ainao. Voakasika renao na efa marary mihitsy renao eo ambavahoana fahafatesana renao dia vita n'Andriamanitra no malanao ao, vita n'Andriamanitra manokana pasana, vita n'Andriamanitra no milaza. Tsoay aloha ivato, tsoay io vato io, dia izay izy dia anao ampiseho ny hery izy, ilaza izy hoe Lazarosy, voaka tao ianao. Tsoay aloha io vato io. Ny feoko amin'izao dia tokony manontany izy hoe inona ilay vato tokony ho tsoahana amin'ny fiainako. Satria izy n'Andriamanitra aminao. Na zanak'Andriamanitra ianao na tsy zanak'Andriamanitra, tsoay aloha io vato io, tsoay io. Anjaranao no mahalala hoe izao io vato io amin'ny fiainako, dia tsoahana ilay vato. Izay manasaraka anao amin'Andriamanitra rehetra dia tsoahy amin'izao fotoana izao. Izay mitondra anao makany amin'ny elo dia tsoahy amin'izao fotoana izao. Adiny hoe avelao any zany, avelao any zany. Ohatran'ny olona mitovy ihany ny olona ny zanak'Andriamanitra manota sy tsy zanak'Andriamanitra, tsisy mahasamihafa azy satria tsy vitan'Andriamanitra ny mitandro ohatra ka hoe miantehitra amin'ny ota ianao. Tsoahy io, aleo io vato io hiala, adino io vato io, mba Andriamanitra miteny, mba hahafahan'i Jesosy mampiasa ny teniny. Ny finoana Jesosy no modely anako. Za tena za Jesosy tena ampianaro aho mba hahafahako mino. Jesosy tena milaza mihitsy izy hoe za aussi tsy hoe fatro izy isaky mivavaka dia valianao foana. Miresaka amin'ny rainy izy io. Fa no reto olona reto izy dia androany dia za te hampiasa an'izay. Dia hiteny hivavaka androany noho ny aminareo, noho ny amin'ireto olona be da connecté, noho ny amin'ireto olona aty ivelany aty mitady an'Andriamanitra, noho ny amin'ireto olona reto miandrandra an'Andriamanitra. Androany hivavaka hoe Lazarosy mivoha tao ianao, miala tao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miverina ny ainao, miverina ny ainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
noho ny aminareo dia mampiasa ny fehezanteny nampiasan'Andriamanitra, mampiasa ny fehezanteny nampiasain'i Jesosy amin'ireo. Ho an'izay marary miantso anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny aretina. Roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny heriny zany aretina zany amin'ny vatanareo. Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ran'i Jesosy no ampiarina amin'ny fananao. Ny ran'i Jesosy Kristy no ampiarina amin'ny vatanao. Andresen'i Jesosy ny Covid io, andresen'i Jesosy ny tahotra ny Covid io, andresen'i Jesosy ny endriky ny fahafatesana rehetra amin'ny fiainanao, ny endriky ny zay misarika anao makany amin'ny elo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herin'ny ran'i Jesosy Kristy no ambarako aminao, ambarako, no lazaiko, no tononiko amin'ny fiainanao. Androany zany iasa Andriamanitra, iasa Andriamanitra fa io Andriamanitra tsotsika dia ny Baiboly no milaza hoe tout est possible à celui qui, tout est possible à Dieu. Zany misy zavatra mihitsy tsy vita Andriamanitra, tsy misy zavatra tsy vita an'Andriamanitra. Ary ohatra ianao ka hoe manatona an'Andriamanitra fa zavatra eritreretinao hoe vita an'Andriamanitra mbola takatry ny sainao ilay izy dia hoe vita an'Andriamanitra zany, fa misy zavatra tsy takatry ny sainao nefa vita Andriamanitra. Ina ary mahasamihafa ny olona, inona mahafa ny olona hoe mihevitra vita an'Andriamanitra daholo ny zavatra, dia misy olona milaza hoe tsy zavatra rehetra, tsy tena mahasamy tena ny olona fa tena ohatran'ny hoe mihevitra hoe ny finoana zany misy fetrany ny zavatra rehetrarehetra hoe vita an'Andriamanitra. Tiako andavana dia zao, tout est possible à Dieu, misy zavatra vita an'Andriamanitra, dia ao anatin'izay koa ao anatin'Andriamanitra milaza hoe tout est possible à celui qui croit. Ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy dia miainga avy any amin'ny hoe vita an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Makany amin'ny hoe vita Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona, amin'ny fiainan'izay mino ny zavatra rehetra. C'est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Mila mikisa ny zanak'Andriamanitra makany amin'ilay hoe tout est possible à celui qui croit. Mila miseho, mila miatehitra, mila mitady, mila ao anatin'izay hoe anisan'ilay olona hoe za mino. Ary io tsy ilay finoana hoe misy fetrany, fa ilay finoana hoe Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra. Jesosy indray mandeha nilaza raha mino ianao ozy izy, raha mino ianao dia ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Manoloana an'izay zavatra izay dia mila mahalala tsika hoe inona karazana finoana ahoana no mahita ny voninahitr'Andriamanitra, satria tsy ny finoan'ny olona rehetra mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy ny zavatra rehetra ataon'ny olona no mahatonga n'Andriamanitra mieka. Tsy na samy mino zao ara misy karazana finoana fihetsika an'Andriamanitra dia misy karazana finoana fihetsika an'Andriamanitra. Ny tiako atongavana dia misy karazana finoana ahatonga anao zanak'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa ao aminao izay finoana izay dia tsy misy mihitsy ny zavatra tsy vitanao. Ianao no teneniko. Mahatonga ny finoan'ny olona tsy mafy mijanona amin'ilay hoe vitan'Andriamanitra, tsy mahatoky an'ilay hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia tokony ilay izy tokony miampita makany hoe izay mino, izay mino rehetra dia tsy zavatra mihitsy vitan'Andriamanitra amin'ny fiainana.
raha mino ianao izy Jesosy dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ampahery ny malagasy aho zany, raha ampahery ny zanak'Andriamanitra a Madagasikara na ny aty ivelany, dia nizay toa zao hoe mila maka toerana ny finoanao. Am'izao hoe famanga le couronne, efa mipetraka le zaza, dia mila maka toerana ny finoanao. Ny finoanao tsy tokony voahozongozona intsony amin'izao fotoana izao. Ny finoanao tokony mahery, tokony hoe mino fa vita ny zavatra rehetra. Anisan'ilay olona azo itokisan'Andriamanitra ianao hoe mino Jesosy, fa ninona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tsy hakasika amin'ny fiainako izany. Ninona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao za sy arombaka mihitsy Satana fa za Jesosy aonao, ao tsy hozongozona. Finoana, misy endrika finoana mifanisy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, misy endrika finoana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, misy endrika finoana tsy voahozongozona satria mifototra ao amin'Andriamanitra, miafina ao amin'Andriamanitra raha mitoetra ao amiko nareo Jesosy. Misy karazana finoana ohatran'ny superstition, miniminy foana moa ny lazako azy ny anatiny, fa superstition. Ny superstition dia mino ianao, misy formule atao dia misy fiatraikan'ilay izy, dia mino ianao hoe mitondra vokany, miniminy foana. Ny finoana asan'Andriamanitra amintsika dia izao mino izay voalaza atao anatin'ity tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra voalohany ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Voalohany aloha zany dia ny teny Andriamanitra dia lasa soratra ilay izy. Na ny inspiration Andriamanitra dia lasa soratra ilay izy. Dia ao anatiny ao no ahitana hoe iza Andriamanitra inoantsika izany. Ato anatin'ity. Raha te halala ianao hoe iza Andriamanitra izany zany dia tia jerevanao. Raha ohatra ianao ka fantatra hoe ohatrany ahoana ny zavatra tokony iza ny tokony ahoana ny heriny zany Andriamanitra zany, izy tokoa ve nanao ny lanitra sy ny tany, izy tokoa ve manokatra ny maso ny jamba, izy tokoa ve mampitsamika malemy, izy tokoa ve no mananga maty efatrandro, izy tokoa ve mahavita an'izany zavatra izany. Raha ohatra ka hoe ataonao mifinitsy amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny finoanao, ka io ny fatorany finoanao, dia tsy hanan-javabory ianao, tsy ho voakanao, arivo tsy voakasika ianao. Ny antony dia izao, io finoana amin'ny mifantoka amin'Andriamanitra ity no ahafahana mifanitsy amin'ilay zazan'i Jesosy hoe raha mino ianao dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Raha mino tokoa ianao dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Izany hoe misy fomba finoana zany ahafahana ahita Andriamanitra. Fa misy fomba finoana tsy ahita voninahitran'Andriamanitra mihitsy ianao ninona atao. Misy arakaraka ny fomba finoanao. Azafady fa somary ahitsy kely, misy fomba fivavahanao dia asehoko anao ohatran'izay ilay izy, amin'izay mba ahitanao hoe fomba fivavahana zany, fomba finoana zany. Fa milaza aminao hoe tsy ahita voninahitran'Andriamanitra amin'izany, tsy izany, ity zany atao anatin'ity, lazaina atao anatin'ity ihany. Amin'ny voalohany io no lazaina, zany hoe mila mahalala ianao hoe tany amin'ny voalohany tany dia Andriamanitra miteny, zay ny atombohan'ny zavatra rehetra. Dikan'izany dia izao, raha amin'izao fotoana izao ianao tsy mandre ny tenin'Andriamanitra dia lasa maty ity teny ity, tsy misy aim-panahy ity teny ity raha tsy mandre ny tenin'Andriamanitra, raha tsy mandre ny feon'ny fanahy masina ianao, satria tany amin'ny voalohany tany dia ny teny fotsiny Andriamanitra, feo no re.
mahagaga any feon'Andriamanitra. Feon'Andriamanitra ahoana moa ny fomba ahafahanao milaza hoe toetra zao no norenao dia nefa ny tenin'Andriamanitra no miteny ao anatin'ilay izy. Ahoana moa ny ohatran'ny feo ranomasina midadasika nefa ny feon'Andriamanitra ny ao anatin'ilay izy. Azafady. Ao anatin'ny feon'Andriamanitra. Ao anatin'ny feon'Andriamanitra mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra no matoranao ny finoanao. Rehefa mifatotra amin'izay ny finoanao, mandre ny feon'Andriamanitra ianao, mandre ny feon'ny fanamasina ianao, miaina ny tenin'Andriamanitra, mahalala, mila fantatrao ny tenin'Andriamanitra, fantatrao ny tenin'Andriamanitra. Zay no tokony hamatoranao ny finoanao. Zay ianao vao afaka milaza hoe afaka manatanteraka ilay mahita ilay zavatra lazain'i Jesosy hoe raha mino ianao izy dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Angamantsika hanomboka hivavaka. Hanomboka tsika hametra rehefa mazava antsika ohatrany ahoana ny fomba ahafahantsika mino, ahoana ny fomba ahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia hivavakantsika. Hivavakantsika mba ho arovan'Andriamanitra ny malagasy. Hivavakantsika mba na aiza misy ny tsirairay avy dia ho arovan'Andriamanitra ny malagasy. Hivavakantsika hoe andre ny fanamasina ny malagasy tsirairay avy. Horesen'ny fanamasina lahatra mba hitady an'Andriamanitra. Hivavakantsika hoe mba hahay mamaky ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Jesosy eo apetrako aminao ty fotoana ity. Androany Jesosy dia asandratro amin'ny maha-malagasy ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany Jesosy tsy hoay ny vato rehetra manasaraka ny malagasy amin'ny sitraponao. Androany Jesosy dia asandratro amin'ny maha-malagasy ny herin'ny rano, ny herin'ny hazo fijanao. Androany Jesosy dia maminany amin'ny fiainan'ny olona mba hamafy, mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra ny finoan'ny tsirairay avy. Mba tsy hiala tsony eo amin'ny fanantenan'Andriamanitra. Jesosy hampaherezo ny olona, hampaherezo ny tsirairay avy. Mivavaka Jesosy mba ny herin'ny rano no hiaro ny tsirairay avy. Mba hahalala anafindrena ny olona hoe izao afanatrenatra. Mivavaka Jesosy mba sarahanao, horohanao herin'ny fahafatesana amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no androahako ny herin'ny fahafatesana amin'ny olona hodidinin-doza amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko ny herin'ny fahafatesana, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany hoe vitan'Andriamanitra manasaraka anao amin'ny herin'ny fahafatesana. Vitan'Andriamanitra manasaraka ny olona marary amin'ny herin'ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko ny aretina hiala fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko ny herin'ny maizina rehetra hiala amin'ny fiainanao. Ary eo amin'izay toerana misy anao, eo no hitahinanao, eo no hamonjen'Andriamanitra anao. Mangataka amin'Andriamanitra mba hidina ny famonjen'Andriamanitra aminao, mba ao anisany processus efa manomboka ianao, zany hoe efa mipetraka ny fanao, efa mitady an'Andriamanitra ianao, efa vonona ianao ny andeha ho any Andriamanitra, efa anisan'ny olona misoratra mibokanitra ny anaranao. Mivavaka mba ho resen'ny fanamasinahitra ianao, mba hitoetra amin'ny fahamasinana ianao. Mivavaka ho arovana ny fianakavianao, ny tranao, zay ao amin'ny toerana misy ho arovan'Andriamanitra. Dia ny rano Jesosy Kristy ny andrana misy anao, ny rano Jesosy Kristy no fiarovana anao. Andefa anjely Andriamanitra hiaro ny toerana misy anao.
karaha tonga ny aretina, karaha tonga ny fanahy fahafatesana, dia Andriamanitra hiady ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavahako. Mivavaka mba ho anisan'ny firenena Andriamanitra indrindra Madagasikara. Mivavaka mba ho salama ny zanaky Malagasy. Dia mivavaka ho an'ny zokiolona rehetra, ho an'ny zokiolona rehetra izay mety matahotra amin'izao fotoana izao, izay mety hoe rahona ny aretina amin'izao fotoana izao. Ny ran'i Jesosy Kristy mahavita ny zavatra. Fa mila mino ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mila mahery ny fanao, mila mahalala ny soratra masina ianao, mila miakatra amin'ny fanahy masina. Mino ianao hoe rovan'Andriamanitra ianao dia ho atsangan'Andriamanitra. Andriamanitra nanangana, Andriamanitra nanasitrana. Vin'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao, ho ataon'Andriamanitra mihitsy zany amin'ny fiainanao. Tahian Jesosy ianao, tahian'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny fohy ianao, Andriamanitra hiaro ny vatanao, hiaro ny fiavinao. Raha raim-pianakaviana ianao dia apetao amin'ny zanakao ny tananao, tsofirany ny zanakao, tsofirany ny vadinao. Raha ianao reriny ao an-trano dia mataha amin'Andriamanitra mba ho kasihan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ianao. Raha misy olona manodidina anao dia tsofirany ny olona ny ran'i Jesosy Kristy aminy mba ho tahian'Andriamanitra izy. Dia mivavaha ho anao, mivavaha ho an'ny olona manodidina anao, mivavaha ho an'ny mpitondra fivavahana, mivavaha ho an'ny pasanareo, mivavaha ho an'ny olona mitady an'Andriamanitra ho anao, ny olona ho fiarovana ho anao ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaha ho an'ireny olona ireny. Dia ho tahian'Andriamanitra ny Malagasy, ho tahian'Andriamanitra ny firenena Malagasy, ho tahian'Andriamanitra ny ho arovan'Andriamanitra amin'ny asany maizina. Fa amboniny zany rehetra ho vonina ny Malagasy, ho vonina ny Malagasy satria efa mipotra ny korona, ho vonina ny Malagasy satria efa hiakatra io zazy io, efa ho lasa io zazy io, mihetsika io zazy io. Ho vonina ny Malagasy, ho vonina ny taraiavy na aiza toerana misy anao, ho vonina ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba tsy ho very mba andresy ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia andresy ianao eo anatrehan'ny olona. Mivavaka mba ho saran'Andriamanitra tontolo izao ianao dia anamarina ny teniny aminao Andriamanitra, anamarina ny teniny amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Hijoro any Andriamanitra ny tanan'ny olona anay amin'Andriamanitra dia ny tanan'ny olona ray amin'ny olona izay hivavaka. Ho mpanelana ny ianao eo Andriamanitra. Vavaka mpaherin'ny olona, ho amafisin'Andriamanitra ny fonao dia ho arovan'Andriamanitra ianao. Mba tsy henjera intsony ianao dia ho mahery ianao, ho alala n'Andriamanitra, ho feno ny fanan'Andriamanitra ny ianao, ho ampiasaina amin'ny asina ny ianao. Dia ny ran'i Jesosy Kristy hiaro ianao satria akaiky ny tontolo izao, akaiky ny zavatra, vonoina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao vavonina ianao, tahian'Andriamanitra ny ianao dia tsy asaraka anao ny Jesosy Kristy, ombanao ny Jesosy, aherin'ny fanahinao izy dia tahanao izy amin'ny zavatra rehetra. Ny fohy foana ny fotoana hafahako mivavaka, fohy ny fotoana nahafahantsika niarahana fa metraka anao ao ambanin'ny helatra ao ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra mba tsy hisy harombaka ao. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu traverseras et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la bête qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que
1000 à ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Dieu seulement regardera, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne te fera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te rendront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puis même, je te délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai tout le jour et je lui ferai voir mon salut. Antia demanda de valine não. Demanda am fumba fnuna na demanda. Am marina am fiana. De yaro no demanda. Ramina no Jesus de aita funata demanda. Que ele se de aita funata demanda. A necmotica de famaita funata demanda. Am fiana na davananda. Na sita na no ne demanda. Yaro no tsy ho azony aretina ny Andriamanitra. Dia ho tahian'Andriamanitra ianao ho vonona amin'ny fotoana fa akaiky tokoa Andriamanitra. Mahaiza zareo, Jesosy hiaraka nareo dia mampahaiza tahian Jesosy tsika rehetra eo na tsy ho ela indray. Jesosy hiaraka aminareo. Amen. Amen.